Atolotry ny radio Don Bosco ho anao anio. Ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Ambaditry ny fiaina. Nosoratany Rajaonarmanana Sombiniaina Sarobidy. Ho velomin'ny Rakoto, Faly, Saloy, ny Ravo ary Antsaravaka. Nandray feo sy Nana Todosa? Tovy razana mamonjy. Neny oh! Neny hoa! Fa aizy neny zany e! Inona ihany ary ty neneneny lava tsy misy farany ty e! Ato an-dakozia ka ho aizandray moa e! Ka zay indray neny sy lehibe kizitiny. Jereo aloha ty e! Ty le sarinay sioby tamin'le fitsangatsanganana afako maly. Vita sahady! Sady tsara ry neny a! Manja kely kosa tety e! Jereny neny nge? Neny tsy mijery akory. Aiza koa ary azy tsy mijery eo e. Fa poka angamo masoko ny tsy mahita ny ozindrika. Kony tsy mba miteny neny hoe tsara sa ratsoko. Aza manao sain-jaza eo kory na rindra. Ampirimy tsara iny de sasao aloha ny vilia fa zara azy ndrimba tonga aloha ato an-trano. Zay indray neny sy niraka. Ay venareo ato an-dakozia daholo e. Tsy heninareo mihitsy ny antsoatsonareo. Fa misy inona e? Misy inona miseho any velany ihany no miatso antsy koa ty ianao ty ka. Tsy misy ninona fa mba mitady araro fotsiny fa tsy hitako nareo ko. Fa inona indray aloha ny loka ato e. Enomby. Aleoloha akatsiriko. Avelao io vilany io fa inona ary ty e? Mahalala fomba. Reto ankizy reto ranga manoatra noho ndreny zazakely reny mihitsy ka. Efa mba lehibe ihany nareo rakizy marina. Esora ny tabole de mba ataony tahiry lasary aloha io voatabia io aingana. Matsiro kosa le loka. Tena tsara mihitsy ko. Fa zao tokoa ary neny a. Ka milatsinainy zao ny journée des écoles anay. De manena? De misy activité be da be any. Ry tahiry zao manao baolina, de izay indray manao dimy rindra. Fa ty ny tena zavatra. Inona indray? Isy fananana mihira any ny alarobia tontolo. De za moa hainareo ihany fa tena talentako io mihira io. De efa nisoratra anarana fa handray anjara. Fa za ndraiky kosa aloha de maka ny rova ray klasy aminay amin'ny fananana-kiro e. Mbola resiny indira resaka feo zany. Marenina aloha e laka. Neny zao ny resako. De mba tonga ava mory neny nareo sy dada mba manatrika. Ndrainareo feky eo hita amin'izany eo a. Ny azy a, nrendrarendra sy ny vehivavy no efa mameno programany. Matory ato an-trano aza tsy ataony raha tsy indray mandeha isan-kerinandro farafaharatsiny ko. Maika fa hanokana fotoana hijerena zay fetinareo any. Tray kosa ry neny. Iny e. Azy ny azy fa neny kosa aloha mba tokony ho tonga amin'io e. Rehefa tsy ho avy data. Fa manina zao neny tsy mamaly. Ka ndriko angeto ohatry ny manahadroadro azany e. Haindry tsara fa andrarahako de fa ila ifan'isan'ny volondohako. Nizaitra n'olona tsy maintsy enjehana. De aiza ho aiza amin'izany ary ny fotoana tokony hijereko an'izay rendrarendranareo any e. Ka mba ampiseho ny talentako kosa ve a de lazainy neny fa hoe manao rendrarendra e. Indray aman-dreny mpiara-mianatra aminay nefa ho avy daholo anotra. Eny e. Oviana koa moa neny mba nanana fotoana ho anazy zany. Tsy afaka lava foana isak'izay mba resahako. Eny fa na fivorindray aman-dreny aza de tsy tonga lava nareo. Na nandraisana ao mpandray fanasan'ny tompo aza moa efa ndrava amin'ny fiangonana vo inonareo mody ny tsaiko-tsaiko afany. Vokafa masotonareo ka. De tena azo tokoa moa zany ko. Ary avy hatrany de alako ny loko an-kiala. Ka na ho tezitra sy hitomany aza ngendriko afaka ninona eo e. Le fotoana mihitsy ny tsy misy. Nga moramora mamelona anareo da. Ary azalaina daholo koa ny loka ary tahiry a. Aleo isarona tsara eo fa hoaniny ihany io rehefa misava ny atezerany. Io indray nampiady saritaka anareo da eo. Ohatray, kizy ara ny laza efa voko teo ka ahoana moa tsy alako e. Enao sy ny atendanao fe moa agagy. Aoreo ny vilia io rehefa voky ianao fa za andeha hanao izaitra loka. Mba angiakanga anirina rindra fa efa mivalo anie zao e. Efa anomboka ihany ny baolina mouvement ensemble. Mandany alahy tonga de mandeha. Za mbola iresaka amin'iny. Ka lasa raha izany e.
Fa resaka inona indray moa toresandry amiko e? Eny io. Za mba te hiala-nenina farany. Mba andao morona eny mba hijery an'le fetinay androany e. Ao fa ampiko neny manjaitra rariva raha izay ny olana. Se amin'ity zaitra ndrimy vilambilana tsy mandeha amin'izay laka misiny. Ka pokatsika isan'andro ange ty zaitra tirina rindry. Tsy azo atao atsirambina. Ka aza mandany andro mandresy lahatra eo ndry fa tsy ho resindry doiky za mihitsy ahy e. Dia tena tsy mahafoana dia tapakandro anahy mihitsy izany ianao ty. Nefa haiko anefa mba efa manana tahiry betsaka ihany neny e. Na dia tsy manjaitra aza androany ohatra dia manako-hanina foana tsika fa tsy hoe andro fotsy akory. Mandana amin'izay ndry mandeha fa jereo fa nivotsitra hatramin'ilay zaitra ataoko mihitsy ve. Mandala fa manaraka tsy maintsy mijery e. Fa raha ny androany aloha tena tsy afaka e. Tena marina. Dia tena andeha amin'izay izany neny amin'ny manaraka. Eno dia izao finosiko tsara ao an-dakozia ao ny sakafonareo menada. Dia tonga dia mihinana fa za mbola hanatitra akanjon'olona raha toandro. Dia mety ho taraiky avy tonga ato. Nareo mantsy mbola maika hiverika ariva. Niariko. Zay fa lasa zany a. Bye neny. Dia manaova fety sambatra nareo e. Tia izany le fiara raisina raha ho an'ny sabotsy namehana. Za koa moa samba ny fomba hakatiako. Tsy enen'ilay tompon'akanjo eo amin'ny ary farany indrindra hono a. Aleo hiakatra amin'izay fa efa ho feno izany fiara izany. Izay fa efa handeha tokoa. Tena tery raha izany fiara fitateram-bahoaka izany ka. Soa fa mandeha mafy ny fiara dia mafetivety fa raha izao no hiaretana elaela marina tsy tena hoenjana. Izay izy taso mebiseby ery manao fety. Hitako nalahelo ariana rindra kely amin'ilay za tsy mba mamonjy ny fetiny. Tena mba handeha amin'izay kosa aloha amin'ny manaraka e. Tena hitako hoe marina mihitsy ilay resany teo iny hoe mbola mihinan-kanina tsara foana izay na dia tsy hanjaitra aza androany. Eny atahoana fa izay ilay maha olombelona. Efa entiny vola misangany loatra. Andriamanitra, fa ahoana koa izany fiara izany tao mirimorimy be nefa vidinana be. Tena tapaka angamba izany frein izany. Loza fa hivarina ny akady raha izao a. Loza ty. Tena taty anaty asana vao nijanona ilay fiara. Izany raha marina mafy. Ohatry mba tsy nisy ainana foy aloha raha izao fahitako azy izao e. Tsy nanina ve ianao raha dada? Ary tsy mamaly mihitsy izy nefa dia ny tanany fotsiny nge nikika e. Aleo aloha antaniana indray ry ankizy kely ry. Iza marary anao anaka? Hodre, toa sady tsy mijery akory izy ny tsy mamaly. Iza ho any marary anao? Mahagaga. Ary misy olona tena voamavy angeka iry anaty bozaka-ry e. Ohatrany tsy mba vaovao amiko izany ny pozipoziny. Fa iza ary moa io? Aleo hoe antonika akaiky. Andriamanitra, fa tsy za ihany ve io e? Nefa ahoana atao mitsangana sady tsy misy maratra amin'ny vatako. Aloha fa tena tsy azoko izao ka. Tena za mihitsy koa nefa tia mitsirary ty. Ary tena tsy mahatsiaro tena ange za mitsirary eto izany e. Tena za mihitsy eo mitsirary io fa io izao ilay tasy mainty amin'ny sandriko mbola io hitako tsara io. Ary reny no misy olona tonga hamonjy anay amin'ity accident ty ngamba reny. Aleo aloha antaniko an'izao zavatra mistera izao fa tsy azoko mihitsy ka. Azafady re tompoko. Azafady. Tena tsy mandrea mihitsy ilay olona. Tena aleoko tiana fa variana amin'ilay loza mitranga angamba. Eo Otray, toa tsy misy maheno mihitsy eky tiako e. Efa tsongoko mafy aza le ray teo fa tena sady tsy mandreny tsy mahita.
Iny zao le ray fa manatona ny vatako mitsirara. Toa manivingivin-doha. Ary toa ny saromany lamba. Fa hoan zao iny fa miantso olona eo amin'le vatako izy. Maty io ny. Zany ny teneniny. Maty ahoana Ary sao dia mety hoe efa maty koa ve dia mifanahiko ve sisy tia mitsangana ity dia izay ny tsy andrenesan'ny olona sy tsy ahitany atsony. Tsy maty mbola tsy tokony ho faty Ny olona efa lasa daholo fa ny vatako sisy io mitsirara amin'ny tany io. Miandry an'iza, miandry ny fianakaviako ve? Tena azo antoko amin'izay fa tena maty Tsy mahatsapa ny fahatsapan'ny olombelona intsony Jereo ny olona mikaikaiky amin'ny hafanana. Izany efa tsy mba mahatsapa. Mitomany anefa tsy misy ranomaso milatsaka akory. Miteny afa tsy misy mandre. Na efa mikasika amin'ny vatany zareo aza ny vatako dia tsy henony akory. Andriamanitro, za maty eo ihany fa reto sombon'ny aiko. Anahoana ny fiainana tsy misy Tsy tokony mbola tsy maty Tokony mbola hiaraka amin'ny zanako ametrapetraka afara izay tokony ho ataony sy lalana izora. Mbola tsy te handahoana rindra kely sy tahiry lahamatoan'ny aiko Fa ahoana nandroany maty. Mbola tokony hifamelosay sy vadiko. Mbola tokony hanokana fotoana bebe kokoa ho an'ny zanako fa variana loatra tamin'ny fitadiavana hatrizay. Tsy mbola tokony ho faty Ary misy fiara amin'izany eo ambony eo izany. Marina io tsy fiaran'ny randretsa ao avaratra. Alazo mihitsy io 404 reo. Ay marina. Narindra sy tahiry rotondry ny mivoaka voalohan'ireny dia io koa solo izao dahako. Ireny fa manatona makaty. Narindra sy tahiry. Ndrisy fa tsy maheno akory zareo. Ary io fa manatona an'ilay vatako efa misarona lamba izy rehetra. Neny Tire ary izy Tia mahita nareo saingy tsy hitanareo nge. Tia neno Neny maninona ianao tsy mamaly Valio zay ry neny Mila anao ny fiainana ry neny Dadaneka tsy ao an-trano lavy Isanao melona sy karakaranay. Honena loatra ray fokory zanako izany io. Tsy fianiko nareo na dia tsy mahita aza. Maty dia tsy hitanareo tsonnefa za mahita tsara nareo. Mahery izany zanako izany Hereso reny anareo fa mbola ho lavy Ny akosa tapitra treo. Mandrea-piatanana albako ary miala amin'izay aloha izy minata fomba ataony ao anaty fiaraneny lasany hoentina modina trano renonareo. Tatosolo mahery zao Iny fampatainy zareo vatako dia atsofony any anaty fiara. Ary aleo aitsofoko ato anaty fiarako fa mbola tena tia hita ny zanako Tonga tatrano ny vatana mangatsikako. Tena tsotra ny somatsara eo ambon'ilay latabatra fasiko voninkazo. Dia nravahany manodidina ilay voninkazo tena tiako indrindra. Dia tsy miala eo akaikin'ilay vatako mihitsy ilay fahafitokana keliko. Ndrezaka ery narindra keliko tsy mba nahajery ny fetinao manaraka akory ny dia lasa. Narindra sy tahiry eo anenareo menadany tsy verany etsy aloha ho resahako vetivety. Ndao
Fa inona izany no resahan'ny solo amin'izy da? Aleo henoko. Zao izy menata, hitanareo, tokony hoe amonombosika na hoe kisoa mba mahanana fokon'olona sy izay tonga mamangy eto. Zany mantsy no efa fanaon'ny fiarahamonina misy eto amintsika, dia izay no anontaniako anareo menata hoe misy vola avy eo afaka hanaovana an'izay. Zany hoe mety ho tafaverina amin'ny volam-pamangina ihany aloha rehefa vita amin'ny fandevenana fa saingy izao aloha dia efa ilaina ilay volako. Tena tsy haiko mihitsy angeny amin'izany ry dada Tosolo e. Tsy haiko hoe misy vola fe ao. Za manokana tsy dia mahita fitehirizan'ilay vola. Za koa aloha tena tsy mahita ry dato. Dia ahoana re izany e? Ao ambanin'ilay korodina misy miendak'io tahery ilay nitsindriko tabla basy eo amboniny. Dia ilay nasiako tapi manarona an'ilay korodina miendaka. Ao daholo ny vola. Indrisy, ay moa nareo tsy mandre ako. Dia ahoana re izany izy menata e? Aleo aloha etoako ara ny vidiny. Dia mba omenareo ny rehefa vita ny fandevenana. Misaotra ry dadatoa. Ry dada ngao atsy mbola nampandrenesin'ny dadatoa ihany fa toa mbola tsy tonga foana e. Olay, fangatsy ianareo moa e. Raha ianareo aneka efa manana vady kely any Antsirabe e. Dia raha pitso maraina hono izy vao miakatra etoko. Mifadany ara-talàna ve ny maty dia raha pitso izy vao Narindra, ka atao ahoana re anako. Oka aloha izay. Reny misy mpamangy fa aleo aloha tsika mantsy hipetraka vetivety e. Andao. Telozanao ry bary. Dia avelanao rehereto eto izany reo ankizy fa tsy mahafoy ny vady kelinao ianao. Dia miady rehereto zanako. Hanahoana ireny eo fiainanareo rankizy e. Indray dia nento miaraka ato an-trano ambaka amin'ny vady kely no marina. Amin'io tsy tahotra tsy henatra fa fampitantana eraky ny trano. Tsy resa ato ataony ato amin'ny efitrano fandrinay. Misakorokorika marikoriko. Milanareo tao e. Voao mafy rehefa matika. Tsy henony akory na hitabataba eto aza moko. Tsy ireo fa misavaromoara ilay ramatoa kely. Toa tapitra andrama daholo ny akanjoko. Dia faly ery ilay tsy misy sainy ty amin'izay. Toa tsy mba misy alahelo akory ty vady mariazoko amin'ny fahalasana. Hitako ihany ianao farandry ilay mpandrafa ny tokantranonay. Dia ho sanatry ve izao dia io ny anjaka ato amin'ny tokantranonay? Tsia, tokantranoko ny ato e. Izany no nikarakara sy ny kolokolo antika na hahatonga azy madio sy mamiratra maty olona tahak'izao. Ndreny ny fahalasana monjy ny efitra misy ny vatana mangatsikako. Izay zato fijerina rindra azy. Mipetrapetra loatra ilay zanako. Tsy mba misy mpanambitamby na mpanafosafo ilay zanako mahatra fa dia toa lasa olon-dehibe tsy satry. Nisy adosoana ihany nataoko fony fahavelona ka fariana loatra nitady vola. Tsy mba nanana fotoana ho anjanako loatra. Ny hevitra fahitraitra sy tsy misy dika ny zavatra rehetra ankoatra ny famelomana azy da. Izao nefa inona? Tsy mba hitan'izy da akory misy andreo arena ny sasarako mba ho azy ireo. Nefa raha mba hitany io izao tena mahavita ny fiainako afiny. Betsaka ihany mantsy ny vola ao. Ny vidy tany moramanga izao mbola ao daholo. Nitahiry isam-bolana mangy ny fotsiny. Ny ovatany sy ny vidim-bary tany ambanivohitra hatrizay tsy lazaina intsony. Ahoana ireny ataoko mba hahitanitra reo an'io e? Ny tanako koa moa tsy mba afaka mandray zavatra akory raha tsy izany dia nasesiko tany am-paosin'izy da ilay vola ataoko. Fa inona ihany nataonareo menada ato any efitranonareo ato e? Tena tsy zakanay ry dadatoa ny ataon'ny dada sy vehivavy io aiza ve dia tsy voalevina akory neny dia sahany mitondra an'io ato. Sady nareo sy ilay vehivavy amin'io toa mifankahazo resaka ery. Narindra, ka tokony avonavina amin'indray ara ve ahy e?
izy aza mba manome aja sy voninahitra amin'ny fanotroana zao mangatsika ny reninareo zoko sady andao amin'izay aloha mivoaka tatonareo fa efofinosina ne bako hoe angenareo menata tena ohatra tsy zakako zany anao veloma farany anine za tsy tatatoa daoly talivy io izy rozy menata banjy farana ny endriny anaka dia aza donina mihitsy ny tarehany fa io no nahatozao anareo ataovy ny veloma farany fa andeha reninareo aoka izay moa narindra efa sambanay sahady fa mafy le fiainana tsy misy anao aoka izay ho a velomarineny a mahezy sotanao mitaira sy namelary niatra ny amafisandoako hatramin'izay velo misasanako izany ahereza daholo a mbola satroko foana nge ahitany amafisan-doka any na ry tahiry endre tsara kosany narindra keliko izany tsy mba afaka anjery le fetsina ao akory aty lasa oka izay avy amin'izay menata dia velo amin'izay finosina izy andao nareo entiko misotro anao ry ivelany ery aloha nao zanozanako izany tsy aleto ary tatatora tsy fofony tanteraka andreny koa andraso tokoa hoe fa ino narindra ito tia mba fonosikely miaraka aminay ihany fa inindrina sarytsika efa mianaka iny tia le sary tsy fononeny mihitsy tsy miala teo andoha fandrinany mihitsy ty to reto mba hampitondray anazy ihany andray rery narindry tidiko le sarina efa mianaka za sy bary ary tahiry sy narindra mbola ny fahaka ty fatratra izay tsy bary tamin'ny tony ndresy ry bary eny fa na dia efa tontolo samihafa aza misy atsika ry bary dia mamela reo ditra ny retako taminao fony mbola nofa mandrato anao a sambary ianao tena olona re zany tonga manitrika ny fatamangatsikako izany ry ery nesy namako fahazaza misaotrakiry nesy tonga nanotrona farany tsy efa 10 taona n'izay tsy nionanay indrisy fa dia izao sisany mba nahitako azy ndry kotsan-dranomaso tanteraky nesy kely ry endratoarabe le nananako vola efa hotely taona izay tsy naveriny tsony izy indray aza moa no ahavava tamin'ireny rehefa nitaky ako eo ny moto malahelo eo nefa mety faly ary io izao hoe lasa ihany raha matorabako iny fa nasitrika ny fatamangatsikako ndry tena tafatorombona daholo ny sanako marina foton-dranomaso tanteraka dia sanatri veka rehefa voalevona dia tsy afaka iriary tahaka izao tsony tsy mbola te ahitany zanako foana vity izay mifandeveana amin'ny reninareo raka izy dia mahaiza mionona amin'izay fa efa samatra izy izay ihany dia zao endry tatato rehefa nifandinika tamin'ny bary renareo ateo dia zao mifanapahakevitra ny arana nanapaka aty amiko izany nareo menadano mipetraka zany very tatato soa endry tahiry tena mety mihitsy zany tatato sady tsy tia ripetraka amin'ireny kelina iny ahy za koa aloha ka izay indrindra dia zao aleo amidy ty trano mipetrahanareo ty dia ho zaraina isy bary ny amidy aza tapahansi aloha ny resako hoe aleo aloha iteny hatramin'ny farany amidy ho aminareo hoe dia zaraina roa ny atsasany omena ny bary mivady ary ny atsasany omena ikarakarako anareo sy antoako ny fianaranareo re ndraso aloha ka ahoana ny narindra tena tsy ekeko kosa zany hivaritra trano izany ka tena tsy fononeny ange ty trano ty sady ove sisa mba fatsiarovana an'iny dia ho amidy narindra ekeko izany fa
tsy nakanony zany nareo. Za koa sahirana tsy afaka hamelona mamaim-pona anareo a. Aza manaiky an'izany re rakizy a. Mariny tena tsy mety zany. Fa ngah kosa ry dada to dia tsy misy vahaolana hafa ankoatran'izany mihitsy a. Ka Tahiry mba manome zary hoe vahaolana raha mahity alahy. Ka ry neny ankeka manana tanimbary betsaka ihany. Eko. Sady toko rehefa miakatra ny varindrineny avy any ambanivohitra mahatratra 8 taonina mihitsy ary. Eno a. Dia maninona raha ireny zany no akana atao sakafosika. Mino fa mbola malony saram-pianarana koa zany vary any satria zay ny ka tia amin'ny sekolim-panjakana dolo mianatra. Tsy misy ekôla azy fa droasy fitaovana fotsiny no aloha. Ekeko zany ry Tahiry a. Zany anie efa neotiretinay fa tsy ampy zany. Vavarobe zao ve no manato tranoko. Sady zany ray anga vitan'ny vavahoana ny fiainany. Efa homanina koa ny vola sosana ty misy aretina manjoanareo e. Le soda tsy matahotodo ty. Ka tena tsika kosa ny amarotana ny trano ora izany ry dada toa. Na aleo zay tsy hipetraka ao aminao ndraika. Amidinay vary dia io ny velomanay. Tahiry a. Fa tsy mahazo resaka ve laha ty e. Izay ho any tapaka israinareo. Dia aza miditra ny décision ny lehilahy lehibe tsononareo. Ianareo anie mbola tsy ampy-taona e. Vao 17 taona monja. Narindra moa zazavavy kely vao 14 taona io ve dia avela hipetra-jery tsy misy mpiaio sady. Ekeo aloha zay fandaminan'izay rehefa lehibe somatotra nareo a afaka misafidy amin'izay mety aminareo. Tena tsy miova mihitsy ny toetra ratsy ny ty solo ty. Mba zanatra alany ihany narindra sy Tahiry dia fetsifetsy eny salan'iny. Ry Tahiry koa moa tsy mba fetsiko. Maninona zao raha makany ambanivohitra dia any no mipetraka. Dia izay ny rahavaviko. Eny tsy efa voasasany zolo sy ny fahaizany miresaka koa moa ve ny sainiry e. Ohatra ary misy mikitika ngeza zany. Dia ahoana ry bako a. Tonga soa. Fa mahita anga ianao? Ie. Hitako tsara mihitsy. Fa nga koa ianao efa. Voalazanao. Efa maty a. Efa tapa-bolana lasa zay. Fa ahoana aloha e. Inona nalasanao taty? Nahafaty avy ny tianao ambara. Zay indrindra. Accidenté tamin'ny fiara dia maty. Zandray maty tamin'ny sitrapoko. Fa sitraponao ahoana? Nangalatra dia voatifitry ny polisy. Dia izao faly mifankahita aminao zao. Fa ay moa mbola nitoy foana ty asa ratsinao ty. Efa ela ihany ange ianao ny koizana teo amin'ny fiarahamonina. Kinanjo lavo ihany kay. Fa onto koa aloha fanja. Tsika maty ve zany dia afaka miriri ohatr'izao foana. Misy fetra ihany io fa araroty a. Hitanao. Nisy namako izay zao mpitondra nandehandeha taty amin'ny tontolon'ny fahafatesana. Efa tsy hitako intsony izy zao. Efa namonjy ny akano fonenany mandrakizay izy. Tsy azoko. Eo amin'ny 3 hatramin'ny 7 volana eo ihany no afaka mivenjivenjy sy mirihary tahaka izao mifanahintsika. Dia ao aorianan'izay tsy afaka intsony. Efa nazavain'io namako io mantsy zany. Zany ve? Ianao moa zao tapa-bolana no nahafaty anao? Mety aray aingay ihany tsika satria mitovitovy ny fotoana nahafaty atsika. Zany no anararotana hitsidiana ny akama sy ny namana rehetra alohan'ny tsy ahitana azy tsony mihitsy. Tena lary ny ty fahafatesany ty ry fatsaka. Ny olombelona amin'izao mihevitra hoe tsy mahita ny ataontsontsika. Nefa tsy fantany fa tsika aza ny tena mahita sy maharaka. Fa misy koa olombelona manao fihevitra adiso a. Ahoana? Mihevitra izy ireo fa afaka mitaha azy tsika. Dia hoe afaka miseho aminy tsika. Nefa ny tsy hainy dia mitazana fotsiny ny azontsika atao fa tsy manana fahefana mivelona izany tsony mihitsy tsika. Marina izany. Raha mba afaka ny haino maty ny velona, efa nilamina zanako ohatr'izay. Fa ahoana ry bako? Be dia be ny zavatra tsy nampahalalako anjanako e. Ny vola izay tokony ho sitrahany, ny torohevitra amin'ny fanambakan'ny olona moa tsy lazaina tsony. Tara loatra. Rehefa tsy vita foana fahavelona izany dia tsy vita tsony e. Dia ny velona dia efa mila miomana amin'ny fahafatesana tampoka ry bako a. Ampahafantarina amin'ny ankizy izay tokony atao sy ny sisa. Tara loatra e. Aleo aloha hamonjy ny fianakaviako. Amin'ny manaraka indray mihaona.
Roa volana izay mipetrahana tato amin'ny tatato. Tena hoe fijaliana fiainana tsy misy reny ka hafa ihany neny. Neny be fitiavana. Neny le nitady vola mba ho anay. Zao ty izay ny sasara ny tapitra midimidy fotsiny. Ny fanaka tao an-tranonay tapitra namidy ny tatato daholo. Ny voninkazo le mba fanalany neny avy zanana amin'izay tramaina ho azy tao tsy nisy nanondraka. Zao indray ty rehetra amin'izay ny divanay mafy mba tsy ho amidy efa miparitaka eraky ny mpanera fa hoe amidy. Indrisy fiainanay mahatra. Na dia mbola tsy ampy taona aza dia tsapako sahady fa ho ratsy nefa ran'izao fiainanay izao satria tsy ho tsony neny. Neny io. Raha mba fantatrao mantsy zava-misy aty. Raha mba fantatrao koa mantsy anaka fa hitako daholo ange manjoa anareo e. Mijaly nareo. Saingy efa maty aka tsy afaka manao ninninina tso. Aro avy aza amin'ny fotoana tsy afaka hita nareo tsolo koa. Tena leoko tsy mahita manjoa nareo toy izay mitazana isan'andro eto nefa. Tsy afaka manao ninninina akory ka. Iny miditry ny tahiry. Oay, Narina, fato amin'ny tomany rehefa maninona e, ha? Mijaly izay kory tahiry. Fa ahoana? Te ahita neny aho. Fa maninona ka ihany tsy nalaina naraka anazy. Atsiaro mijaly aho mikitakita isan'andro anaovany tatato antsika ato. Ela moa dia manoatra no rem-piasa reny mihitsy. Zao ry Narina, ao fa kely sisa. Amin'ny herintaona ange dia ampy taona e. Afaka miala ato amin'izay tsika amin'izany. Ka zao avy foro volana mipetrahana tato amin'ny tatato dia efa tapitra namidy ny daholo fananana koa mainka ary fa amin'ny herintaona ozy elaka. Iala tsika dia hipetraka izy. Aza matahotra ry fa ezaka e. Ezaka hanao an'izay tsy halafo an'io tranontsika io mihitsy. Matokisa fa raha mbola eto dia aro ndry. Izany ereto kely aloha ny tabataba sy ny kitakita ny tatato fa amin'ny herintaontsika dia hikopa-kelatra. Ndry lasa lehibe tsy vidiny le zanako lahy. Toa lasa hainy ireny manambitamby anjandry noho ny lasa. Aiza nefa izany taloha. Aty lava makalilo sofina ny azy da. Toa izy zao fa endrenao zao ry zanako. Eo indray ve ry bako Fanja, ary ela ianao tsy tazana tsony fa taiza foana. Efa hoe tany amin'ny fianakaviako ako. Ary ahoana ho an'izany tsy mahita amin'ny fianakaviako izay efa maty mihitsy e. Ka mety efa elaela tsy nisy maty izany amin'ny fianakavianako. Dia tsy afaka mahita azy ianao. Arak'ilay efa niteneniko anao iny e. 3 hatramin'ny 7 volana ao aoriana nafatesantsika ihany fa raha mibetsaka ny faharitan'izao friry hafantsika izao. Ao aorianan'izay dia samy hamonjy ny akaniny avy tsika. Akaniny aiza ry Fanja? Mbola ho hitanao foana izany any aoriana any e. Dia ahoana aloha e? Ianao izao mbola tsy nahita maty afa-tsy izaho mihitsy e? Tena mbola tsy nahita mihitsy aloha e. Fa ngah betsaka any. Be dia be. Misy tontolo faleha maty izay ihany. Afaka toroko anao raha te ahita namantsika ianao. Izany ve? Mba entoana ro izaho. Sady rehefa mijanona eto dia mitsetsetra ny zanako eto fotsiny. Ay, ka ndao ary e. Ry Fanja, lavitra izany raha lalana ka. So ihany aloha tsy mbola rerakintsika e. Raha olombelona angamba izao mety efa nikolay tamin'ny havizanana ohatr'izay. Ndre koky dia mampimeka. Tongotsika. Ireo. Hitanao ireo? Andriamanitra, fa inona daholo reto? Toa raha mbola olona. Efa maty daholo ireo e. Saingy mbola miriaritaka antsika ny fanahy. Eto ny toerana tena iarahan'ny maty. Fa ahoana izany no eto daholo ny vangongo izy ireo? Tsy azoko. Ny antony aloha dia tsy haiko koa e. Ohatra misy hery hafa mihitsy eto manentona ny fanahy maty mba hiangona eto. Jerenao anie reny e. Reny zao
misy olona maro mandeha misotra manaraka ny lalana lavabe iny. Eny tokoa. Tsy misy hery anoherana tsony. Ie, fa ho aiza zany zareo? Jereo fa mikopakopaka toa manao veloma. Ie, satria tapitra ny fotoana nahafahan'ny venjivenjy tetỳ ambonin'ny tany, dia hamonjy fiainana vaovao amin'izay izy. Dia aiza zany le fiainana vaovao ry Fanja? Any amin'iny lalan'iniko. Fa tsy afaka miverina nga reny raha mbola tamana. Efa hoe tsy afaka fandria koa. Mandeha ho azy anie izy ireny zao e. Tsy mana-tsafidy tsony fa tsy maintsy mandeha. Zany hoe tsy safidiny zany ny hoany fa misy hery manosika azy ireo makany fotsiny. Azondry tsara. Fa zany eo ihany aloha. Fa tsy misy olona fantatrao mihitsy ve ho azy zany amin'reto olona maro be mbola mijanona eto reto e. Andraso tokoa e. Oay, izy lehilahy izy ve tsy le mpanao atsikana nalaza be tamin'ny enao manjery iny? Izy mihitsy io, inarsisy io e. To sady mampiome ihany izy zany kio. Aty amin'ny tontolo hafa vao mahita artista. Eno ako. Fa ry koa aloha tokony ho fantatry indri e. Aiza? Ry e. Jere tsara iny tondron'ny tanako iny. Ohatray? Fa tsy rondro grossiste ve io? Le matin'ny oma miadana iny? Izy indrindra. Tadidindry tsara. Dia asakasaka izay amony tena amin'ny fitadiavana ihany raha mbola velonako. Zao daholo anefa no hiafarana. Ody, fa misy fety ary ve ao an-trano misy olona mikotaba be e? Ino a? Andao aloha hiditra dia hita eo e. Tantatoa. Ohatray. Tahiry sy narindra marina. Mandrosinareo e, mandrosody dia mipetrapetra fa inona ary tia midonako ty e. Ary mba miara-pa olona. Manao Tompoko. fa misy inona kay ry tantatoa misy sakafo be ohatran'izao ato Raha inareo inona zay maty fa ny hena hohanina aloha e. Eo narindra, io ny veranao dia ao asizikely ana. Tantatoa. Ahoana e? Tena mbola be divoire be fa aleo ngambany aloha angatadalana kely ho any ambony e. Tahiry raha aloha isy aloha vao devoire azaka amina eo ala. Isan'andro zao rehefa te hiala raharaha dia mody io kahe io foana no ala olana la. Sa tia ny lahy vitiko sy dorako any io kahe an'lahy io. Oka re. Ao fa anao raharaha aloha e. Ao fa nampy an'lahy e. Ndany ry mianatra e, aleo ataoko. Si, avy eo ahy hianatra fa aleo ahy aloha nampy an'lahy ka. Narindra, efa matorongaly. Mbola fa ahoana? Ka zao. Nisy vaovao eniko ange kely eo teo e. Saingy tsy ho tataraiky fa saingy tsy zakako moa dia zaraka eo amin'ny ry any. Fa vaovao inona letsy? Vilony rehetra kaiky dia fingo fa mahalahery be azy zany. Fa vaovao inona zany? Hoe maty ve tata? Raha zany aloha dia tsy mampalahelo anahy zany na kely ohatran'ny silako ary. Kontiny tsy misy iny amiko. Ka tsy zany ka. Fa inona e? Ina koa manao an'izay mampiteboteboka. Tonga nanga dia teneno a. Ka zao akia. Efa izy vitro le tramitsika. Ka? Zay. Tonga teneno tsaroko. Rehefa mahita ny trano nefa dia toa mahita ny endriky neny. Tena tsy vaniny Tantatoa Solo ka. Ezaka ihany ary narindra nakana le mpividy azy aloha sao mba azo resahana ihany zareo a. Hoe resaka ahoana? Azavaiko mizoka atsikasindry izao sao mba emitra izy. Ka ohatran'ny sarotra angelesy zany e. N'olona ve irarahany zany? Izay azony trano nataony fa izy ve irarahan'izay kanantsika any? Eny e, alanenina nge ny ary narindra e. Ezaka alo. Fa rovinao no tena hovidiany le izy. Ka hoe sony anydadangeo ny sisa dia vity e. Dia raikitra ny varotra. Fa idada hony amin'ny alatsiraino avy zao fa afaka miakatra aty. Ay, izay zany ny anton'le fety be omaly iny. Zany mihitsy ka. Tena narary tampoka teo koa ny lohako ka. Aloha isotro rano any an-dakozia.
Tena mampalahelo ahy ilay zanako Rofanja. Fa ahoana foana ary bako a. Ka namidiny olona ny fanalako vao maty ahy e. Dia ilay olona no miliba aminy fa ny zanako ohatry ny mpiasa. Izany ny olombelona retsy a. Tsy malala fa tsy ny tenany. Izany ve dia agaka? Za kosa aloha tsy mba nanao ohatr'izany fony fahaveloko Rofanja ka. Eny e, haiko tsara aloha ny toetranao fony fahavelona. Tsotra sy tia fahamarinana. Tsotra sy tia fahamarinana ozy ianao kanefa rehefa maty toa mitovy ihany na ny nangalatra na ny tsy nangalatra ao. Mamely mafindray a. Tsy anenenanao ny tsara nataonao teny ambonin'ny tany rehefa aoriana kely aho e. Fa ahoana kely Fanja? Ho hitanao eo izy. Za indray Fanja sy no hitanao eoko. Ka hita fa zaniko. Fa zao tokoa e. Andaotsika mba ho any amin'ireny hopitaly ireny mba hitsenany namantsika vaovao sady akahery azy ireny raha sitraka ao. Satria antoko izao ny tena betsaka ny andalam-pahafatesana e. Ie, ny any amin'ny morga moa izany tsy lazaina intsony. Fa tia fanjitsy aloha toa lasa tsara fanahy be rehefa maty. Ka afaka ninona tsony azy? Angalatra dia atao inona? Ialina, felona natao inona tsony? Tsy alova ikitiavina ny namana. Marina k'i izany a. Fa andao amin'izay aloha tsika ho any e. Tena mifonarina rindra. Fa mifona hoana e lahy? Ka teny efa lafo angeony le trano e. Efa vita ny taratasy ary efa voaray ny vola. Andrekako, zany ve? Fa efa niresahany lava nefa le olona hividy anazy e. Efa niresahako izy ary niangafiko mba tsy hividy an'le trano. Tena nalahelo antsika angizy e. Asa aloha na tena tamin'ny fonina hoe fiatsaram-belatsy. Fa zany no nividy azy. Ay, Saingy gaga be ana eno ny rano fa novidiany ano n'le izy. Tena tsy napoziko mihitsy aloha. izay ary le fanoteneniko any lako. Inona ny rarahin'olona izay resaka ela andro rehefa hita mety aminazy ny trano? Ka izy angerina rindra hitako nalahelo be tamin'ny tantarako ny nahazo antsika e. Fa zazo mba gagako. Ay, nividiany any le izy. Ka zany ane fiainana amin'izao e. Ny olona mody mahay mitsetsetra ivelany fotsiny fa ny any am-pony tsy zany akory. Ndry lasa matotra tsy fidy ny tiana rindra kely be fiatana fahiny. Atao ahoana e. Neny tsy verina tsony. Zery indrindray ange reto olona atao amin'ny morga e. Mandehandeha eraky ny efitrano. Eno aky. Le mpiasa ato amin'io tsy mahalala koa fa mirozirozy eran'ny tranako hoe reto matidiny anaty kofra. Ivelany eky tsy mahalala an'izao akory e. Everiny fa dia mitsotra eo dia tsy afany mihetsika intsony ny maty. Eno aky Fanjako. Tena tsy hitako azy amin'ona tena hitadiavam-bola tafahoatra raha mbola velona e. Potaka izay nge dia maty e. Ka raha ny fahamarinana moky maninona. Fa le tsy aradrary ny taky ny nataoko taloha ireny aky ny tena nanenenako rehefa njaika tonga ny lera. Sady ny tena olana dia titsika tsy mba afaka miresaka amin'ny velona ty. Raha mba afaka ny fampiresaka tamin'izy ireo manko tsika kia. Dia tena nataoko avolo zato hoe ny fananarana fa zava-poana ny vola sy ny arena matimatesana io. Yes e. Ory tahiry eo. Tahiry a. Avikena ena romenada aty amin'ny salon azafady e. Ho avy zay tadatoa. Amba malakilaky e. Mbola mamaika io manko. Petrapetrana romenada io. Fa misy ina tadatoa. Eno a? Zao no izy izy menada. Tena tsy arako tsony ny fampianarana na romenada e. Tena fa niezaka fa tena tsy arako ka. Tsy azoko. Tena tsy arako tsony ny fiatoana ny fianarana ka nanapa-kevitra mampitaizanareo fa aleo angamba ajanona keo ny fianaranareo e. Ajanona? Fa tsy voaviana ve anao no varotra an'le trano be anay ka tsy araka ahoana ry dada toa fa tsy azoko mihitsy e. Sady angamo misy ekolazy aloha isam-bolana ny sekolinayko tsy araka amin'ny ahoana. Zao raha le vidy trano aloha dia lazaiko aminareo fa averiko aminareo ihany iny e. Nozaraina sirainareo ny vidiny ka ny anjarako efa lany. Efa lany tamin'ny sakafo sy ny fitafianareo moa zany. Tsy manaka an'izany ary dada toa. Zany no izy. Fa ahoana moa no lany sady ny vola be matapitra isany maro nefa voaray volana sy tapany izay ny lafo ny trano. Zaza kely tsony dada toa ka ho fahananao lainga ito foana. Akombony vavanaha. Pitsopetsona loatra la. Lasa lany amin'ireny kely lany mipetraka.
rehefa tsy anahajatsonona fa makaleo be nefa tsoroko amin'lahy jereo iny mesazina le fanondrainy lasiny renikeny lahy vao ray volana zay jereo aleo vakiko mihitsy le ohatra ny lahy tsy jerika aleo vakiko mihitsy ataovy zay atamanan'izy menada ao aminareo fa zay tsy afaka hitaiza azy reo zany so anankirotana ny tokantranonay aty hitanareo tsara zany hita mila manaja sy manaraka ny fipetrapetraka atonareo fa tsisy piahanareo zany koa hoako atonareo vafafa tsy petraka ato tso zay ry dadatoa aleonay manorina fiainana vovoto zay hiaritra ny fandatsana sy ny fanosehana ataonao anay alavo zao lasa koranganareo mandehany lasa hoa tsy zany nandraokanareo fa nareo no safidiny andeha fa zao kosa aloha ry dadatoa inny omeo anay ny ambony vola vidy trano sy ny vidinentana rehetra atao an-tranonay sy ho anay tateraka nge makary zany tsesan'izany tsony le te tsy misy any ankabonety ireny efa lany hanina daholo maninona tsara any ankaboneo tsy mba manaky an'izany kosa avo ay volanay ka mory tahiry lasanareo mandehany rehefa te andeha ndana mandehany tsy misy vola mivoaka zany eo ale raha dadatoa so adiniko sao ataonao anay zao andeha tokoa zay saingy zao ny tsarovy mbolo ho tsarainy ianao inona le ty niraraiko am'zay redirediny lany aorony entana de lasa mandefa marikoriko andray re rasolo de tena vitanao ekeko fa efa ratsy loatra zay ianao fa tsy nampoziko io ena de am'ireto sanatra lanao asa ve de sahanao eny tsy afaka miteny sy milobava aminao tsony tokoa rasolo tsy manana nizaniza tsony koa ny zanako indray ny aza moa navitana nakalo azy ireo tamin'ny vehivavy afako de aiza zanytsika tareto ry tahiry na za koa zange tsy mahalala n'izay lalakale ka tsy zay tsika voatory ety amoron-dalana ny andro ty efa mehariva ihany fa sonona tokoa aloha ndrio misy vola kely any manko aty amiko aty tsy mbola tena nona ka fa manina marina ho atsika raha makany ambanivohitra rineny dia nefa nipetrahantsika any ny nitoniry ange sisany mba havatsika akaiky any de maninona ka mba miangavy anazy tsikako izany e zao ny tena solondrenitsika ty raha izany ary aloha tsoko izy aloha aloha ampiditra kredi etsy vetivety hoe ahoana hono ry tahiry ka tsy afaka nitaizantsika hono izy fa maninona kosa hony ka efa nitantarainy dadatosolo azy daholo ny ditratsika lanitsika sindrino ny vola vidy trano maninona tena mba lehilahy lehibe mpahanydainga raha le dadatosolo tsy vaniny ka fa na izany ararinarindra efa fitite alangalanay ihany koa ny tontoniry raha tena diatsika izy tsy navela ny venjivenjy tahaka zao tsika nahendrina maditra eny marina aloha zany sady mihainy makolosotokana fotsiny roneny to raso hitako ny hevitra arinarindra ahoana aleo tsika resaka amin'le vazaha mividin'le tranontsika de sy ny lahy koa zany vazaha zany foana de noe aloha ho resantsika izy hoe aleo mba hipetrahantsika le trano keo le ry akaiky ny tambo io aloha lelako zikatsika taloha iny ve ka izy ve anaiky an'izany ry tahiry ka ho faina ngefa tsy ho hipetrahana fotsiny ka dia aiza ary tsika nahita volana efana no efatranon'olona ka hitady asako ao amin'ny any ano hitady asa aloha so mba misy ao de ny fararano koa nge fa afaka efa bolana io miafiafy kely tsika aloha mandra-pahatonga ny fararano fa raha vao miakatra eo nge ny anjara variny eny any ambanivohitra de efa milamindaminy tsika ohatrany mety marina sady mbola misy ambikambiny etantsika daholo ange ao nafindran'le vazaha ao amin'ny otrany entana io ozy izy le mpiasany misy fatina kodoro ony ao de misy an'le volana efa ratsiratsy reny fa za ve zany hoa mbola mianatra ihany sa tsy mianatra foany rika mbola manana vola kely afaka amidy sakafo mandritra amin'ny fotoana vitsivitsy ho aza ka fa taiza ilany nahita vola ka ny argent de posiko ny anangonikoko efa ela nge zany sakividianako an'ireny telefônina avo lenty reny ka nanjo moa zao ny zavanisy eve
Efa vonina vendry ry-pako a. Efa akaiky anika ilay fotoana andozantsika an'ity tany ity Zany veky? Ka na tsy vonina aza moa afaka ho aiza e. Mbola te hita toy ny fiainan-janako akia. Tena mafy mahazo azy. Fa ahoana tokoa ke izy reto no mipetraka amin'io trano kely dia kely io a. Ka namedy ny solo dadatoany ny tranonay e. Mahandraka ilay zanako rofanja. Le vola tahiriko moa zany dia inona moa fa tsy lasa ny tompo-trano vaovao. Io vazaha-bota be io ve no vidin'ny tranonareo zany? Ie, io zaniko matoa izy manara-maso an'ireto mpanamboatra trano reto. Fantatro tsara io vazaha io. Paul Alexandre no anaran'io. Fa ahoana kiny nahalalandriana io? Efa nisolo-kiko io. Nisolo-kindry ahoana e? Ka efa niasa tao amin'io akiza. Ay, Teny Alarobia izy mipetraka tamin'izany. Tena rahako maso foana ozy izy indrindra fitoeram-bolany. Tena nanovako fika amin'izay. Iny izy lasa mivoaka iny no niantso bandy akama hoe vaky io fitoeram-bola io. Ny chambre moa nipitsehanay tamin'izay. ndrikolo dia Vola be 5.0 tapitrisa ny azonay tamin'izany a. andreka io. Za moa mody ny didiko kely tamin'ny antsa ny tanako sy ny tarehako dia nasaiko ny tanginy le bandy akamako mafy be teto amin'ny masoko. Amin'izay ohatrany hoe tena nisy ny hidrakera ny tao an-trano. Andreka. Fandringa ahoana. Sady nahasafosafo aho nahazo vola hikarakarako ny fahasalamako tamin'izany. Skopo misy Paul hoe sinema daholo eny ireny. Andreka io. Tena miaiky andrity ary fanjaka. Avy eo amodina metra-pialana fa modina na hoe matahotra Monsieur Paul raha mbola mijanona ato a. Tena olon-dratsy akindrity fo ny fahavelonako. Ka manahoana aloha ny fianarandreo na? Izy aho e. Zany e? Tsy maintsy mianatra amin'ny mafy satria hitako ela hoe manao ny latsy io zavatra amin'ny famelomana ana mihitsy. Tsara zany e. Tsara rehefa endriny zany. Aza matahotra ela fa rehefa tafita eo dia hifamelona sy hifampikarakara foana tsika. Sady no ny amiko angeny tsy natafita an'ilay e. Aza mieritreritra an'izany ry e, tsy misy an'izany. Misy mandondony zany ry tahiry a. Andraso aloha ejereko. Fa iza ny tao? Le fanadiotra amin'ny Monsieur Paul hoe makanisa hoany any amin'ny Monsieur Paul zao dia zao e. Fa ahoana hoana? Dia tsy haiko e. Zaza mba gaga hoe inona moa zany ny lavany amin'ity andro alilako. Aiko ka hoe horoany ato tsikako. Na hoe mety ilainy amin'izay ty trano kely tsika ty. Aleo aloha hoany e. Zao any. Mba hivavaoky mba ho diso daholo ny ahiahantsika zany e. Eny e. Courage ary lahy e. Tena misaotra anao Andriamanitra. Tena misaotra. Tena valy ihany no aliko folotra nandritra ny nandehana ny latany amin'ny Monsieur Paul. Tena misaotra tompo. Tsy loza araka ny leverantsika azy ka ny etsomy Monsieur Paul ny lata. Nahitana vola be mitetina 100 tapitrisa ariary be izao tao ambany gorodona antsika tany ambony. Sady izay koa navery Monsieur Paul tamintsika maimai-poana ny tranontsika. Tena olona tsotra rangara Monsieur Paul. Raha olona hafahafa aloha tsy hanao an'izany. Eno a? Fa kay hono izy fa elanke hono saika mehantsika an'ity trano ity fa mbola namboariny tsara aloha dia hoe atao ny cadeau surprise ao antsika hono. Zany ake. Izy nefa manana vila be any Ambotsi hoany. Tena misaotra anao Andriamanitra. Misaotra fa azon'ilay zanako ihany ny vola. Ary ny trano tafaverina aminy ihany koa. Sendra izay olona tsara fanahy zanako. Dia hiverina hianatra amin'izay zany larta. Ka akory angamba sisa anao ataoko e. Efa 5 volana ange sisa dia tonga mibaky e. Ataoko izay ahafahako baka ary narindra. Dia rehefa afaka baka dia hanokatra tsena be eto tsika. Dia ahodina ny vola. Hikarataka mafy mba handeha ny tsenantsika. Ahoana mety amin'irivy zany? Tena tsara kosa zaniko. Rehefa tsy mianatra dia mba manampy an'lahy. Zay mihitsy.
Ie, andao amin'izay kiribako efa tonga ny fotoana. Tsy tsapandrefa mandeha ho azy fotsiny vendry? Eny tokoa Kiko. Tonga tokoa izany no fotoana hanaovako velomandreto zanako reto. Veloma rakizy velomina rindra keliko dia velomy tahiry. Mifankatiava tsara zanako izany mino ary manantena fa mbola eo ntsika telo mianaka ny orinany. Lasineny veloma. Jerendry fa mikopakopaka antsika daholo ireo mbola tavela. Aleoko pahana kokia. Velome! Eny Kiko, velome! Fanja, fa makaiza marina kity lalana hitondrana antsika ity Makany amin'ilay lalana misy nyfonenantsika mandrakizay eky Aty tsika tsy mahita izay zava-misy any ambonin'ny tany antsony. Ay ve, tena maro angetsika izany indray mandeha Jereza ny alavan'ny larana. Oay, tena betsaka tokoa Fa tena lavitra aloha izany lalana ilay antsika izany fanjaka. Eno Kiko, andao ifampitatana kitsika roa mandra-pisaraka. Fa hisaraka ahoana koa hatr'izay ny araka izao ihany ko. Efa kaikaiky ny fotoana isarahantsika. Arakaraka ny fitsaranantsika tsirairay avy. Tsaraina daholo manko ny asantsika teny ambonin'ny tany. Izay ilay ny tenenako andre hoe sambatr'indrina anao ny marina fony fahavelona. Izany veky, fa za koa nga moa tanteraka teny an-tany mba misy ihany ny maha olombelona. Tongotsika angamba kia. Oay, toa misy vavahady be io. Sady mamirapiratra be izany. Sady jery koa ny ireo olona manao akanjo mamirapiratra mijoro eo anoloana an'ilay vavahady Tsara Kika, mangatsakatsaka. Eto ve izany aky ny vavahady lanitra amindra azoko tsara. Eto ny tsaranantsika. Jerefa manokatra boky ilay olona mamirapiratra be. Eny tokoa. Tsy mba voasoratra ao aky ny anarako ropako rano fahotana mahafady fitako izay Ina ary ty be koretaka be ty. Enoy tsara fotsiny aloha. Tena losaka iny mahazo an'ireo olona tsy tafiditra ao anatin'io boky io ny anarany Tonga dia misy hery misintona makatsy anatin'ny riantsana miendrika lavaka be ry. Fa izay voasoratra koa aloha tena sambatra Tonga dia misy trompetra maneno sady tonga dia tsy hanaindreo anjely amin'ny hafaliana sorakoraka. Tena sambatra kiara mba ao ny anarako Fa ny tena mahavalalanaky dia le mpitondra fiangonana lasa any anatin'ny ry lavaka be ry teo iny ko. Eno Kiko. Fa tsy anarandry ve ki izany voatony izany Eno nge raha ny voarisoa fanjavololona. Za zay tompoko. Io fa manokatra le boky le anjely. Mijery ny anaran'ny fanja. Io fa manivingivin-doha le anjely. Tena tsy ao izany ny anaran'ny fanja. Andraiky fanja. Misara keto kely lalantsika ropako Veloma kia. Veloma kiro fanja. Raha antary sobako. Izay fa voatonina ny anarako. Za zany tompoko. Io fa mijery le boky izy. Andriamanitra, mba voasoratra ao ve ny anarako Andray, sotranao Andriamanitra ao ny anarako matombo tsenary ato anjely reto. Misotranao atompo mahatsiaro-treritrika sambatra. Natolotry ny radio Don Bosco ho anareo teo. Ambaditsy ny fiaina. Nosoratany Rajoana Armanana Sombiny Aina Sarobidy. Novelominy Rakoto, Faly, Saloy, ny Ravo ary Antsaravaka. Nandray feo sy Nana Tontosa. Tovy razana mamonjy.